Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, lohan'ny fiangonana tompon'izao fivoriana izao, izay nitarika antsika afaka mivoreto isika, mba hanome voninahitra azy ary ampiombona ny fontsika, ny fanantsika, ny feontsika, hidera azy hisaotra azy, indrindra amin'izao alahady fidirana izao, natanteraka ny fialan-tsasatra, ny mpianatra, ny mpiasa maro, ary na dia ireo izay tsy ao anatin'izany aza, dia inona fa nomen'Andriamanitra anjara tsara, ka afaka iombona indray isika, hibanjina no avy, hiaraka amin'ny Kristy, androso ho amin'ny fahatanteran'ny fanjakany raha mamakivaky ny volana ambony amin'ny ity taona 2024 ity. Dia ampitombonao antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika.
aoka iara-mitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ny Salamo 50 ka ny 1 sy 2 4 ary 9 araka izay hitantsika eo amin'ny solaitra manjelatra no iarantsika mamaky sady manandratra ny Andriamanitsika. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao, fony tsy mbola aro ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mampianaranay anisan'ny andronay, ahazonay fohendry, vokiso ny famindrampon'ny maraina izay, mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao, ary ny voninahitra ao amin'ny zanany, ary aoka ao aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray, dia ampitoero aminay ny asan'ny tananay, eny ny asan'ny tananay ampitoero izy. Hira 440. Ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra, ny fisaorana sy ny fakasitrahana, dia atolotra anao ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, mpamorona anay, mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Zanakao, ary mpitantana ny fiainanay, ka mandamina azy amin'ny fahendrena lalina sy amin'ny fahasoavana tsy hairefesina. Isaoranay ianao noho ny nanomezanao anay ny fotoam-pialan-tsasatra, ary nitarihinao zay tamin'izany, na ny mpianatra, na ny mpiasa, na ny olon-tsotra, ka navaozonao ny herim-batana, hiatrehana indray ny fidirana, sy hanatanterahana ireo adidy sy andraikitra izay napetraka ao amin'ny tsirairay sy amin'ny daholobe. Ko ankehitriny, raha tafahoana eto izahay, manome voninahitra anao sy mankasitraka raiso, fa mendrika ao anao zany. Dia amasiny izao toerana ivoriana izao, amasiny ny fotoam-pivavahana tanterahana io fanomezam-boninahitra anao, ary amasiny ny fotoana entinay mangata-pitahina ho amin'ny fiainanay, na nisy ambatan'olona zany, na nisy ampianakaviana, na ny fiangonana. Dia samy mila ny fitantananao, mila ny fiarovanao, ary mila ny fanambinanao.
koa masino amin'ny alalan'ny teninao ny vahoaka anao tafavorakehitriny mba andraisana ny fahazavana avy any ambony sy anovozana herim-panahy vaovao enti miatrika sy mamakivaky ny ho avy eo ambany fahasoavana sy ny fitahinao mahatretrika. Koa dia manatrehana ry tompo tsara indrindro ary aza velisaraka eto zay raha tsy mandray ny fitahim-panahy ilainay azonay mitory ny voninahitra sy ny fahatsaranao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay sady tompon'izao fivoriana izao. Amen. Petraka isika. Enory havana ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika indray amin'ity alahady ity arak'izay voarakitra ao amin'ny tenin'ny soratra masina. Izao no lazain'i Jehova, aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny, fa izay te irehare dia aoka irehareny amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany aho Jehova izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako hoy ny Tompo. Manoloana zany sitrapon'Andriamanitra izany ary ampieritreretatsika izany dia ataontsika ny rehefa voatondro 8:700 ny andininy voalohany. Raha eo ndreto ny zanakao manatona anao, nandre ny sitraponao, ary avelanao eritreritra lalina izany, nefa koa dia avelanao hanana faniriana tsara, dia ny anaradianao, ny anao ny sitrakao, ary indrindra ivelona tsara, ny fahamarinana avy any ambony, ka ho tiany namanay, hanompo amin'ny fifaliana, ary indrindra hanana firaisana aminao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka ny sitraponao no sitraponay, ny lalanao no lalanay, ary ny asanao no ho asanay. Ndrisy anefa Tompo, fa tsy tanteraka izany.
noho ny tsy fahantakaranay lay ohatra lehibe nomenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, zay na dia nanana ny hery rehetra, ny voninahitra sy ny fiandrianana tany an-danitra azy, dia nafony izany ary nanaiky anetry tena mba hanompo, satria izany no endriky ny fitiavana marina. Dia nomenao anay vahoakanao ny fitahim-panahy rehetra, ny fahendrena, ny fahaizana mampahalalana, ny hery, ny fotoana, ny fahasalamana ary ny zavatra maro tsy ahitany saina, kanefa dia nomenao maimaimpona ho anay izany. Misaotra ny amin'ireny Tompo, nefa koa dia te hifona aminao zay fa matetika tsy hainay akory ny antony nanomezanao izany, ary indrindra tsy takatray izay tianao ampianarina anay amin'izany ka nirehare foana. Nidehaka manoloana ny hafa, nanambany ny sasany ary tsy nampiasa ireny ho entina manandratra ny voninahitra ao, ho entina maneho fa manana firaisana amin'ny Kristy lehibe fanetreteny zay, entina maneho ny famindramponao sy ny fahasoavanao lehibe izay nanomezanao anay maimaimpona ho an'ny tsy mendrika, ny fahafianon'ny herinao sy ny haren'ny lanitra. Tsy nahay nakasitraka anao arak'izay tokony ho atao zay, nefa Tompo ho akany amin'iza moa zay, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ko ndreto zay miaiky ny fahantranay, miaiky ny fahadisoan-kevitray, fa ay tsy famboninay, ay tsy herinay, ay tsy fanananay, ay tsy voninahitra avy aminay no mahatonga anay henika ny fitahiana rehetra, fa fahasoavana avy aminao tsy mendrika, nefa dia nomenao feno sy tanteraka. Ankehitriny ary diovy indray zay, amboary ny aty anatinay, avaozy ny fanahinay mba tena vonona tokoa sy ho velona. Hanompo anao ary hitory sy hanambara ny filatrano tsara. Mahatoky izany zay satria meno vavaka ianao ary mamaly vavaka ianao ilay Andriamanitry ny famindram-po rehetra miaraka ny fiangonana. Irainay be famindram-po mitalao aminao zay, mamela ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba vonoka ny voanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Andriamanitsika riavana dia Andriamanitra be famindrampo, Andriamanitry ny fahasoavana izy, ary tsy tia nisy overina iray azy, zany ny taomany itsika ao amin'ny fibebahana ary hanomezany itsika maimaimpona koa ny famelan-keloka sy ny fanadiovana. Ko anao izay mibebaka marina, raiso amin'ny fahatokina ary isaory ny Tompo ny teny hanambarany fefanavelany ny elokao. Nitsangana isika. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, zaho efa niaigna. Aza matahotra ianao, efa nanavotra anao aho,
efa ny antso ny anaranao aho ianao. Za de izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny anarako ary tsotsarovako ny fahotanao. Ko vo ambara fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo. Amen. Zay rehetra nananantsika alahelo na koa nahatezitra antsika ka mela azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamela heloka. Andriamanitry ny fiadanana ny Andriamanitsika, Andriamanitra mpamafy, fihavanana no hevitra zany, koa ny famelana ny helotsika sy ny famelantsika ny heloky ny namantsika dia fanomezam-boninahitra azy. Ho anao zay voavela heloka ary nandray famelan-keloka, asan-drato ny tompontsika. Koa voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Rehefa nidiovin'ny tompo ny fotsika dia afaka mandreny teniny, mandray ny teniny amin'ny fifaliana ary miaina sy manatanteraka izany teny izany isika. Koa mialoha ny zarana amintsika ny teny voasoratra amin'ny perikopa dia ataontsika
ny hira izay efa voatondro ary mangataka ny tompony anjara amin'ny vavaka sy ny vakiteny hiakatra ety. Sotranao zay ry Andriamanitra tomponay eo fa sarobidy ho anay loatra ny fotoana izay mbola omenao anay androany ahafahanay indray manantona anao amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao dia fahasalamana ho anay, aina ho an'izay mahazo azy. Ny teninao koa dia sakafo sahazanay satria ny teninao ihany dia manambara fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay avoaka ny vavan'Andriamanitra. Koa mangataka ny fanahy masina izahay mba hirotsaka ty anatinay hiasa mahery, hiteny aminay, ahafantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Te higioka ny zava-tsoa avy amin'ny teninao izay Andriamanitra, koa dia mitenena ty anatinay. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy mpamonjy anay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Miaraka maki ny teny isika, ny vakiteny voalohany dia hitantsika eo amin'ny ohabolana toko 9, andininy 12 ka hatramin'ny 4. Ohabolana toko 9, ny andininy 12 ka hatramin'ny 4. Rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Koa mianoa ianareo anaka, fa sambatra izay manaraka ny diako. Minoa anatra ka endre fa aza mandahy. Sambatra izay olona mihaino ahy ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahadiko ary miandry eo amin'ny tolo-ambaravarako. Fa izay mahita ahy dia mahita fiainana sady mahasitraka amin'ny Jehovah. Fa izay diso ahy kosa mampidi-doza amin'ny fanahiny ary izay rehetra mankala ahy dia tia fahafatesana. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia ho hita ao amin'ny epistily ho an'ny Filemona. Epistily ho an'ny Filemona, andininy 10 ka hatramin'ny 17. Epistily ho an'ny Filemona, andininy 10 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'ny Tompo. Eny, miangavy aminao aho ny amin'ny zanako, izay naterako teto amin'ny fifatorako, dia Onesimosy, ilay tsy nahasoanao fahiny, nefa ankehitriny mahasoa antsika. Dia ianao sy izao, izay nampidiko indray, dia ilay sombiny haiko. Saika no azoniko taty amiko izy hanompo ahy isolo anao eto amin'ny fifatorako noho ny filazantsara. Nefa raha tsy nahalala izay hevitrao aho aloha, dia tsy tahanao na inona na inona, mba tsy ho toy ny amin'ny fanerena ny soa ataonao fa amin'ny sitrapo. Fa izany anga no ny alany vetivety, dia mba hanananao azy mandrakizay. Tsy toy ny andevo intsony anefa, fa efa mihoatra noho ny andevo, dia rahalahy malala, indrindra fa ho ahy, mainka fa ho anao, na amin'ny nofo, na amin'ny Tompo. Koa raha ataonao namanao aho, dia raisoto ahy izy. Amen.
atsika ny famakinany teny izay ho hitantsika amin'ny filazantsara nosoratany loka toko fa 4 andininy fa 5 ka hatramin'ny fa 7 lioka toko fa 4 andininy fa 5 ka hatramin'ny fa 7 rehefa hitantsika dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ahy ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anavaviny, eny ary ny ainy koa azy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovi no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza aminareo moa raha te hanao tilikambony tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovana izany na misy havitany azy na tsy. Fandrao rehefa manao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia andatsa azy izay rehetra mahita ka hanao hoe, io olona io dia manomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra 2 alina amin'ny 2 alina izy na tsy. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia mpitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Amen. Eo mpitsanganana ihany rehefa avy nandreny tenin'Andriamanitra isika, no antsika manambara ny finoantsika. Ny fanekem-pinoana apostolika dia azo ambara fa mamitina ny fanambaran'ny soratra masina ny amin'Andriamanitra sy ny asany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa. Avy any eviny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao, fiangonana olona masina, famelan-teny, fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana. Ataontsika ny hira mialoha. Dia tsy azo ekena ho mpianatro.
ny fanahy masin'Andriamanitra hidaridalina antsika azontsika mahatakatra tsara izany fanambaran'ny tompo izany ary miaina izany tanteraka. Amen. Mipetraka isika. Ary toy izany koa ianareo rehetra zay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Miverina indroa ny teny hoe rehetra eto, ianareo rehetra. Milaza zany fa tsy misy fanavahana, tsy misy exception, fa ny rehetra no mandray sy antefaniny izany teny izany. Faharoa, izay rehetra anananareo, zany hoe tsy akanavaka, tsy hoe tany saina itsy ka adino itsy na izatsy, fa ny rehetra. Ilay Andriamanitsika manko dia Andriamanitry ny fahafenona, tsy tia tapatapana izy. Tsy mba Andriamanitry ny sombitsombiny izy. Tsy Andriamanitra mitarika antsika ao amin'ny tapadalana izy, fa Andriamanitry ny mandrakizay. Ary ny perikôpa antsika androany, ireo vaky teny telo, dia lazaina fa mitarika antsika ho amin'izany. Eto am-piandohana dia tsara marihana fa ny hoe mpianatry ny tompo sy ny hoe kristianina dia iray ihany. Iray ihany ny hoe mpianatry ny tompo sy kristianina, araka ny fantatsika fa voalaza ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly fa tany Antokia no nanovana ny anaran'ny hoe mpianatra ho kristianina. Eto zany dia azo vakiana toy izao io texte io hoe izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho kristianina. Mety efa amintsika rehetra kristianina zany. Ary ny hevitry ny hoe kristianina dia haintsika any Kristy na mpanaraka ny Kristy. Ny heviny dia manana ny Kristy ao anaty, velona ao anaty, ka na aiza hitoerana, na aiza ale, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, dia miaraka amin'ny Kristy hatrany. Fiteneny amintsika indraindray ny hoe kristianina lahady fa mangalatra koa latsinainy. Fa ny mpanaraka ny Kristy manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady, ireo 7 andro ireo miaraka amin'ny Kristy hatrany. Fa ny hoe manana ny Kristy koa dia midika hoe mahita azy ao amin'ny teniny. Tsy miaraka amintsika eto mivantana hita maso manko ny tompo. Fizy any an-danitra, ao ankavanany ray izy no mitoetra, any izy zao. Fa amin'ny alalan'ny teniny kosa izy no mitoetra ao amintsika. Ka ny hevitry ny hoe manana ny Kristy dia miaino ny teniny sy mankato azy. Zany nanambaran'ny boky Noabolana rehefa miresaka ny amin'ny fahendrena izy. Ao amin'ny Oabolana 9 io dia Kristy nitondrona ho ilay fahendrena. Dia zao nanambaran'ny Oabolana 9 azy: menoa ianareo, minoanatra fahazamandaha. Ilay fahendrena no miteny. Fa izay mahita dia mahita fiainana sady mahasitraka avy amin'ny Jehova. Fa izay diso ahy kosa dia mampidi-doza amin'ny fanahiny, ary izay mankahala dia tia fahafatesana. Ai ny finoantsika, tsy hoe finoana foto-kevitra. Antsoina koa indraindray hoe doctrine. Ai ny finoantsika, tsy hoe finoana na fanarahana fombafomba, fa ny finoantsika dia finoana personne, olona, Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy no ilay mandrakizay, izay mitarika antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Voalazako teo ia fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra ny mandrakizay. Zany hoe tsy mba mifikitra amin'izay mandalo na amin'izay mora levina izy. Ary ny asany dia tanteraka sy lavorary avokoa
ka izay manana azy sy miaraka aminy dia ataony lavorary avokoa ny asany. Zany nivavaky ny mpanao salamo zay nivakitsika teo. Aoka iseho amin'ny mpanomponao ny asanao tompo, ary ny voninahitra ao amin'ny zanany, isika izany. Aoka amin'ny mpanomponao ny asanao, ary aminay ny fahasoavan'ny tompo Andriamanitray, dia ampitoero aminay ny asan'ny tananay, eny ny asan'ny tananay ampitoero izy. 140 tamin'ilay salamo 170 teo. Asa maharitra no tian'Andriamanitra ho tanterahantsika amin'ny anarany, ary ny asa maharitra no tiany fikirantsika mihoatra noho ny asa mandalo. Fa misy ny asa mandalo, ny asa antselika, atao amin'ny zavatra vetivety ihany. Fa misy kosa ny asan'Andriamanitra, sady asa iarahana amin'Andriamanitra no asa tiany ho tanteraka ary mampiseho ny mahamandrakizay azy. Eto amin'ny filazantsara zay nomenantsika androany dia misy tenin'ny tompo izay mampieritreritra, ary azo lazaina azy fa manafotoana ny sasany. Raha vao manomboka io toko 740 amin'ny lioka io, ary ny andininy izay nivakitsika teo 920, raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny eny koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovo ny tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Tsy maintsy mankahala ny ray sy ny reny sy ny zanaka sy ny mpiray-tam-po, ary ny aina ve zany vao afaka kristianina? Raha mamaky maimaika isika dia toy izany tokoa. Saingy raha manaraka tsara ny fampianaran'ny soratra masina isika dia tsy zany. Ndenge hamaky ny sinoptika fotsiny isika ka ampita ity texty amin'ny fomba ilazany Matio, io tenin'ny tompo io ihany. Izao ny voasoratra: zay tia raina reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary zay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary zay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Zay mamonjy ny ainy no amery azy, ary zay mamery ny ainy noho ny amiko dia ahazo azy. Matio 10, ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Araka izany ny tompo tsy milaza hoe aza tia ny rainao sy ny reninao na ny zanakao na mpiray-tam-po aminao na ny ainao kory aza noho ny amiko, fa sao ianao tsy ekeko. Tsy zany no tianambara. Fa ny tiany lazaina kosa dia zao: raha ny fitiavanao ny rainao na ny reninao na ny zanakao na ny mpiray-tam-po aminao na ny ainao aza no ataonao ambony noho ny fitiavana ahy, dia tsy mendrika ho ahy ianao. Ary raha ny fitiavanao ny rainao na ny reninao na ny zanakao na ny mpiray-tam-po aminao na ny ainao aza ny manakatsakana ny ahazonao manaraka ahy, dia zao fidio zay arahanao. Fidio na ny mandalo na ny mitoetra mandrakizay. Ny fampihavanana na fihavanana avy amin'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny raha, lien de sang ho isika. Zay le ambaran'ny tompo eto: ray, reny, zanaka, mpiray-tam-po, ary miresaka vady akory aza satria manana firaisana manokana. Zay jeren'ny tompo toy izany ihany koa ny mpivady. Io ny atao lien de sang, io ny mampifandraisa, mampamatotra atsika amin'ny havatsika. Saingy raha n'olombelona ihany zany. Ary tsy mahagaga indraindray na mifanaritaka ao ihany aza, na dia mpianaka aza, na dia mpiray-tam-po aza, na mpivady aza, mifanaritaka ao na dia ao aza ny lien de sang. Raha n'olombelona ihany zany. Ka na dia sarobidy aza dia voaloton'ny ota, voaloton'ny fahalemen'ny olona. Fa ny ran'ny Kristy kosa, zay tsy ran'olombelona fotsiny fa ran'Andriamanitra koa,
satria Jesosy Kristy dia tena olombelona, tena olona feno ary Andriamanitra feno. Ka ny rany Kristy no manatanteraka ny tena fampihavanana sady feno no maharitra mandrakizay. Ny rany Kristy. Araka izany, dia tsy manafoana ny fihavananao amin'ny rainao sy ny reninao sy ny zanakao sy ny mpiray-tampo aminao sy ny vadinao na ny tenanao koa azany e. Tsy manafoana an'izany ny fampihavanana nataon'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Fa kosa tia no tanteraka amin'ny alalan'ny fampihavanana nataony, izany fampihavanana izay mandalo fotsiny ihany ary voaloto ny ota, tia no sasana. Zany ange mitondrana ny fanambadiana eo anatrehan'Andriamanitra e. Mba tsy ilay fifankatiavana fotsiny eo amin'ny olon-droa izay mety levona, fa kosa ilay ranony fampihavanana ao amin'ny Kristy mampifamatotra ka lambana koa fato ny sarahana. Fa raha tsy izany, slogan fotsiny izany. Manjary slogan fotsiny. Izy ange vao nifankatia ka hivadika hieritreritra hoe raha pitrantsika ange dia hisaraka e. Tsisy nieritreritra an'izany ange. Au contraire, hodory mandrakizay. Hira ange zany ohatr' izany e, hira zany, feno. Sainga izy izay mandrakizay eo. Satria ny fahalemen'ny olombelona dia tsy mampaharitra ny fiombonana, ny firaisana na dia tsitsika ho zany aza. Raha tsy fihavanana ao amin'ny tompo dia marefo. Fa raha tsara kosa ny fihavanana amin'ny tompo dia tehiriziny ny fihavanana ara-nofo. Ry havana, aoka ho tanteraka amintsika ny fampihavanana feno nataon'i Kristy. Ka tsy hanona fotsiny amin'ny lien du sang familial isika. Izay nge zanaka pastery, zafikely anay hatramin'ny hanina mihitsy efa tao am-piangonana foana. Dia zay no verina fa zay no mihazona ny maha-kristianina anao. Tsy ry havana, ran'olombelona zany. Fa ny rany Kristy sady manavao no mampiray anika na ireo zay tsy manana n'ilay lien de sang humain aza, manjary piray-tampo, manjary miray aina, miray donakafo, ary tsy vitany hoe manana firaisana ety fa tehirizin'Andriamanitra atrary zany. Rehefa misy fahafatesana indraindray dia mihira ny fianakaviana. Any an-danitra any isika no miona. Fa sy revenao fa iona. Tena iona any, fa tsy lien de sang humain ny mampiona any. Fa ny fampitambarany rany Kristy ho fianakaviana tokana. Ka na ny zanakao na ny ray aman-dreninao rehefa nampihavanana tao amin'ny Kristy, azo antoko zany. Fa na dia mifankatia ohatran'inona aza aty kanefa tsy nampihavan'ny rany Kristy, ny rany olombelona fotsiny ihany atelin'ny tany. Azafady amin'ny fitenenana, atelin'ny tany. Verinao vovoka ane. Kisika izao na dia misy aza mpivady, mpianaka, mpiray-tampo eto, fianakaviam-ben'ny tompo. Nampiraisina tamin'ny rany Kristy, tokana ny raitsika dia ny ray izay any an-danitra. Tokana. Zanak'Andriamanitra tsika reto, mpiray-tampo. Zany ange ny message évangélike. Zany ny afatry ny filazantsara. Prahalasy prahavavy ary mpianadavy koa sika. Ka tsy misy tompo sy ala. Tsy misy raisina sy ilika, tsy misy avakavahana. Fa ho indrindry Paoly apôstôly rehefa milaza azy izy hoe Kristy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Fa sitraky ny ray ao aminy ny toeran'ny fahafenona rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Havana. Inona ny marika ilay havana vaovao? Ny rany Kristy. Fanao amin'ny firenena maro, amin'ny firenentsika koa aza ny manao tsitsika. Ataontsika hoe fato-dra.
fa matitra amin'ny alalan'ny raha zany ny heviny. Fa raha n'olombelona ihany iny e. Fa misy fatorana alliance nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany Kristy zay tehirizino amin'ny mandrakizay. Ary io no mikoriana amin'ny ranony kristianina. Io no mikoriana ao anatin'ny tenan'ny mpianatry ny tompo. Ka hoy izy hoe raha mbola ny rany ny rainao, ny rany ny anabavinao, ny rany ny rahalanao, raha mbola zay fotsiny ihany ny ao aminao, fa ny rany Kristy tsy inona tsy nanamarika izany dia tsy mendrika ho mpianatra ianao. Mafy zany kanefa fahamarinana. Dia manohy ihany Paoly, eny, zany ny tena fampihavanana ety amin'ny tany sy any an-danitra. Kolosianina 2:1-20. Fihavanana hatraty ka hatrany. Manontanytsika hoe ary ny fihavanantsika moa hatraiza ny fetrany? Hatraiza no andehanany? Fa ny fampihavanana tao amin'Andriamanitra ety ambonin'ny tany ka hatrany an-danitra. Eny, izy ny fihavanantsika izay nandrava ny hevitry ny fisarana ihany Paoly, Efesianina 2:5-14. Koa dia piray tapo sika e. Piray aina, piray asa, piray donakafo, piray adidy. Satria zanaky ny ray tokana izay ny an-danitra sady raha lahy sy anabavin'ny Kristy avokoa. Na dia le tsy azoazoko io aza, raha lahako sy anabaviko io noho ny amin'ny Kristy. Hita eto amin'ny fiainan'ny fiangonana ve zany? Hita eto amin'ny fiainan'ny fiangonana ve zany? Sa le mbola le raha lahy sy le anabavy ara-nofo ihany, mbola iny ihany na za tsy te halala e. Piray tapo miombona sy miarabelona ho amin'ny mandraka zay ve isika e? Izay nampihavaniny ilay fatorana noho ny fanekena zay natao tombo-kase tamin'ny rany Kristy, lien de sang de l'alliance. Ka sady miombona aina ety no piray fanjakana amin'ny Jesosy Kristy ary. Ry havana, ny mpanaraka ny tompoko dia tsy hoe tsy mifikitra fotsiny zany amin'ilay ety an-tany. Fa tsy mifikitra koa amin'ny mandalo, satria miara-dalana amin'ilay mandrakizay. Hanika mahafoy, ninona ilaina ho amin'izany mandrakizay zany? Ninona manakatsakana anao tsy andovana mandrakizay afoizo? Zany no heviny. Afoizo. Ninona manakatsakana anao tsy andraisanao? Ny tompo antoka ho amin'ny fanjakana mandrakizay afoizo. Antsika ny tantaran'ilay zanaborika nitengenan'ny tompo hiakatra ho an'i Jerosalema, zay ambaran'ny mpanotra ny filazantsara fa fotoana zay nanehoan'i Jesosy fa tena mpanjaka izy. Teo ihany Jesosy ny nanaiky antsoina hoe mpanjaka. Nitaingina io zanaborika io izy anehoany ny fanjakany, anehoany ny mahampanjaka azy. Dia hoy ny voasoratra amin'ny Luka 5:20. Ary raha nanakaiky amin'ny Betifaga sy Betania teo tendrombohitra tao hoe Oliva Jesosy, dia naniraka roa tamin'ny mpianatra ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo roa. Ary raha vao miditra ao ianareo, disy zanaborika mifatotra ho hitanareo, zay tsy mbola nitengenan'olona. Vao izy ento aty. Ary raha misy manontany ianareo hoe nahoana ny vahanareo io, dia zao no lazainareo, misy raha ilan'ny tompo azy. Ary no nandeha ireo ny rahana dia nahita araka izay nilazainy taminy. Io zany ilay tompon'ny zanaboriky, hitany teo koa ilay zanaboriky. Dia nivahany ny zanaboriky. Dia hoy ny tompony, nahoana ny vahanareo ny zanaboriky? Dia hoy izy hoe misy raha analan'ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'ny Jesosy izy, ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zanaboriky dia nampitengeniny azy Jesosy. Tsy afaka nanambarany mahampanjaka azy Jesosy raha ny olombelona ny fikitra tamin'ny zanaborikiny ity tompony ity. Tsy afaka. Ary fantanina mety mipetraka dia zany. So dia izao anie, sanatry ny vava. Ny manakatsakana, ny sehoan'ny fiandrianan'Andriamanitra, ny voninahitry Kristy eo anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny fianakaviana. So dia mba izao anie.
vokatry ny fandavako hoy ny tompo ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany move ilay fanjakan'Andriamanitra tokoa ny tena katsatsika fa ilay Andriamanitra manjaka ao amintsika nge mandrotsaka fahasoavana ao antsika nafoiny hatramin'ny tenany azy ary amin'ny fotoana anankiray rehefa nandray izany isika hery fananana fotoana fahaizana sy ny sisa rehefa nahazo izany isika ka miteny amintsika ny tompo hoe misy ilako azy inona ny valitentsika na koa lazay ny fiangonana hoe misy ilan'ny tompo azy hovantsika avelantsika ve sa io ka raha napetraky ny tompo tao ampon'ny fiangonana ny anorina trano azahoan'ny ambandain'ny fanjakan'Andriamanitra mivelatra kokoa sy miorina maharitra eto move fontsika izay ilain'ny tompo amin'izany mba isehoan'ny voninahiny manaiky ve isika ho tengenan'ny tompo ny momba antsika rehetra sy ny fananantsika ho tengenany eo amboniny mba azahoan'ny maneho kosa ny fiandrianany mba hitoriantsika fa izy tokoa ny mpanjaka amin'ny fiainantsika sy manjaka amin'ny fananantsika ana ohatra ny ty tompon'ny zanaboriky ty ve isika ka nome tsy misy adievitra sy fisalasalana sa kosa sanatr'izany tahaka n'ilay nomen'ny tompo farantsa iray inona moa ny navaliny rehefa nomen'ny tompo farantsa iray izy mila voatsiary ianao Jesosy mila voatsiary ianao tompo mila voatsiary ianao Andriamanitra mijinjeny amin'izay tsy nanamafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao aintsika ny toyny nolavin'ny tompo izy ka nroahany tsy eo anatrehany tsy amintsika ny izany rehefa natambatra ny tompo fianakaviana iray isika dia mahay mitsinjo ny taranaka ranofo fa indrindra ny ara-panaky io manomana no avin'ny taranaka mijery ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy mijery fotsiny ny fotratsika azafady araka ny fomba fitenenana na ny tendrin'orintsika manana vina mahita ny fanjakan'Andriamanitra mahita no avy sy ny asan'Andriamanitra tsarona teto amin'ity fiangonana ity taona 5,700 ny gadonana iteto raha ny vavaka akoatra ny fandraisana fanasan'ny tompo tatsy amin'le efitra tatsy ary tsy feno azy io matsiaro an'izany angamba ireo tranainy tao anie tao amin'le efitra tao jerange efitra io tsy feno sasaka akory tamin'izany saingy miasa Andriamanitra mampitombo ary mbola mampitombo atsika izy azika eritreretina tokoa ve ny herin'ny fanjakan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zay te hamonjy olona maro ka mila fiangonana lehibe kokoa izy andraisana ny zanak'Andriamanitra rehetra mahay mitsinjo araka ny fitsinjovan'ny tompo miray saina sy mahita zay hitan'ny tompo ary manititra ny ambaindain'ny fanjakany satria manaiky anompo azy ilain'ny tompo ny zanaboriky nafatotra eo ambavadinao ananganany zany fiangonana zany foinao sa hotazoninao anao samyrery ndeha iombony sika ndeha ara-mitsangana ka anangana hitsinjo ny taranaka fikatsaka ny taran'ny fanjakan'Andriamanitra eto anivontsika fa raha Andriamanitra ny momba antsika iza no atohitra antsika raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy ampiorina anareo ary ampahery anareo ahatonga anareo mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka omeny ny tompo anareo ny satroboninahitra fiainana mendrika ho amin'ny mpanompo matoky ilay ny antso anareo izy mahatanteraka izany ho an'izay matoky azy amen petraka isika
Zao dia manasa antsika ny tompo iray latabatra aminy ary ankalaza ilay raha ny fampihavanana izay natolony maimaim-poana ao antsika ary asay sotrointsika tsirairay avy reto ahatonga antsika atsiaro fa ny rano Kristy ny rano ny fampihavanana no mampiray antsika mahatonga antsika ho fianakaviam-be an'Andriamanitra. Manao ny hira 8:200 sika ny andininy voalohany dia mangataka ny dekona mba hiakatra ity. Feon'ny sambo kelina ety azafady. Ny feon'ny sambo kelina ety mitety rano be. Azafady fa. Tsy mahazo ny izay. Ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo araka nambarom-benombieny ny teny hoe fiadanana sy fihavanana amin'ny teny grika fototra amin'ny soratra masina dia teny iray ihany ary amin'ny teny malagasy dia ny ve no solide zay fotsiny ihany. Ka ho aminareo ny fampihavanana avy eo amin'ny tompo koa dia aoka zary zany fiadanana zany isika hitodika eo amin'ny ankaviantsika sy ny ankavanantsika hiteny aminy hoe ho aminao ny fiadanana dikan'izany hoe ao aminao ny fampihavanan'i Kristy. Aminao ny fiadanana, aminao ny fiadanan'i Kristy, aminao ny fiadanana. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra hivavaka isika. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalan'ny finoderan'ny anjely ny fiandriananao sy tsahon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe enoriavana ny teny voasoratry ny apôstôly masina izay mitantara ny amin'ny fanasan'ny tompo voalohany izay mbola ankalazaintsika sy ho tsarovantsika mandraka ankehitriny. Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo
ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy raiso ano ity ny tenako izay omenao anareo izao no atao fahatsiarovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ny tenareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanakena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka ka na oviana no misotra ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana koa dia misaorany ray izay nampamendrika antsika anananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen mipetraka isika ry kristianina malala araka izany teny fanorenana izany dia aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika ary ilay nanolotra ny rano izay fanatim-pihavanana natolotra Andriamanitra antsika aoka ary isika iara-misaotra sy hivavaka misaotra anao izay Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahatra dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana marak'izay rainay any an-danitro ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanak'olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrak'izay ho anay ka dia miandro sy mitalao ny fiverenany izay ankehitriny ary raha io aidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokony tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fanahinao masina no aharianao anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra dia ho tsapanay tokoa ane ny fanatrehanao ka tsy izay tsony no velona fa ianao Kristy no velona ao anatinay miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo izay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampanao voaloboka ampianary ifankaty tahaka ny tiavanao anay izay ary ako izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho manak'izay amen zanaky ny ray isika ary efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika ny tsirairay avy zany no ahafahantsika mampiombona ny feontsika manonona ilay vavaka nampianarin'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra manao hoe rainay ô zay ny an-danitra ho masinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao an'iny sisafinao ety an-tany eo anay eny izay asahatonay ary mamelana eny kay tahaka ny mamelana izy mezoray ary izay fitondranao amin'ny fanapanao fa manafana eo ratsy ary ny fanjakana sy eny ary ny fanjakana izay mitsangana aoka iara-mitsangana ny fiangonana ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika fa isika izao na dia maro azy ary isan-karazany dia tena iray ihany satria samy nihinana tamin'izany mofo iray izany avokoa ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy izay mampiray atsika mahatonga atsika piray tapo ao amin'ny Kristy ilay fampihavanana antsika hoy ny tompo avy efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo ary manao ny hira efa voatondrotsika 7:500 raha zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka
zay fa nahazo dia mba mipetraka ahitany diakona zay mbola tsy nahazo rehefa tafaverina ity ny diakona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. Raiky amby enimpolo sy roanjato.
manasa ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra hitsangana. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Amin'ny fanafeny fisaorana sy fankasitrahana, miasa magaga tanteran'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny mandrakizay, dia iraintsika nira fa 920. Jesosy Kristy tompontsika izay vombo tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany, izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina, ho fiainana mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Petraka isika. Tonga amin'ny fotoana filazana ny raharatsika izao, mangataka ny tompony anjara mba hiroso amin'izany. Dia mbola faly mifanatry tava aminareo indray ry havana amin'izao alahady tolakandro izao, ary ny mpitandrina sy ny komitiny FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio. Vaovao ny faritany. Ny fivorian'ny komitiny faritany Atsimo Andrefana na KF3 dia ho tanterahiny eto Toulouse amin'ny asabotsy 17 Septembre ato amin'ny salle des réformateurs à Temple du Salin amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva. Toy izao ny vaovaon'ny tafo, filazana manjo. Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana antsika, fa ny malalanay raha maharivo Ester dia nodimandry ny 30 Aogositra tany Madagasikara rehefa nivahiny 770 taona teto an-tany. Hoy ny zanany
raha Samuel Patrika sy Normam-pionina, Nabola sy Nano sy ny zanany. Famangina manjo. Ny famangina ny mpitandrina Elize Andre miandra menakavy izay namoy ny retam-po aminy dia ho tanterahintsika anio. Ny famangina ny fianakavian'Andriambololona Daniel izay namoy ny retam-po aminy ary ny fianakaviana Randriamanantsozoso felana Ravelo Jona Nandrianina sy Domona ary Andrintsy Voahaingo izay namoy ny rainy dia ho tontosaina amin'ny alahady heriny anio 12 Septembre any amin'ny Vieux Temple. Vaovao amin'ny sampana fifoazana. Ny sampana fifoazana dia faly mampandriantsika rehetra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ankalazana isan-taona ny asabotsy 10 sy ny alahady 12 Septembre ho avy izao. Ny asabotsy 10 Septembre amin'ny 2 razy sasany tolakandro dia izy fampianarana tolotry ny pasteur Elize Andre miandra miompana amin'ny loha hevitra hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao ry Israely io ao amin'ny Amosa 4:12. Ho faranana amin'ny gote izany izay anasana ny fiangonana manontolo. Ny alahady maraina amin'ny 10 razy sasany dia fotoam-pivavahana tarihin'ny sampana fifoazana arahina asa sy fampahirezana. Ilazana koa isika fa izy valom-pombokatra amin'ny isan-taona ny fifoazana io ho fanohanana ny asany. Vaovao avy amin'ny sampana lehilahy kristianina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany raha teo. Misaotra an'Andriamanitra fa vita soamantsara ny hetsika levée de fonds nataon'ny SLK tamin'ny asabotsy 17 Aogositra lasa teo. Satria raha tsy teo ny tompo dia zava-poana daholo izay natao. Misaotra azy satria fahasoavana lehibe no nomeny amelomana ny fanahy sy ny finoana marina. Misaotra ny komity sy ny fiangonana ny farimbona sy nanome tanana ny SLK koa amin'ny rahasoa sy fahasalamana anareo ho tahin'ny tompo. Vaovao avy amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny fisoratana anarana ho an'ny sampana STA dia manomboka efa nanomboka. Mbola azo atao nefa izany ao aoriana izao fanompo-pivavahana izao. Misy saram-pianarana fandraisana anjara amin'ny fiainan'ny sampana amin'ny tsinjara toy izao: 5 € ho an'ny zaza iray, 10 € ho an'ny zaza roa, 15 € ho an'ny zaza telo na mihoatra. Toy izany ihany koa ny an'ny olon-dehibe ao amin'ny dingana vasivy amin'ny teny malagasy sy ny dingana vasivy amin'ny teny frantsay. Ny fidirana dia amin'ny asabotsy 12 Septembre izao koa amin'ny 7:05 ao amin'ny Vieux Temple. Dia manao antsoavo amin'ny fiangonana fa mitady mpampianatra vaovao ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra koa afaka manantona ny mpitandrina sy ny filoha any STA ireo izay maniry amaly izany antsony tompo izany. Vaovao mikasika ny fête de l'église ERT. Toy ny isan-taona dia manasa antsika rehetra hanatrika ny fête de l'église réformée de Toulouse ny alahady 15 Septembre amin'ny 10 maraina ao amin'ny salle polyvalente Balma. Izany dia arahana sakafo atoandro misokatra ho an'ny rehetra ary misy fandraisana anjara mirary. Ny hariva kosa dia amin'ny 2 tolakandro misy fampisehoana mikasika ny Luther sy ny testamenta vaovao ataon'ny troupe de théâtre et PUDF de Périgueux. Isika dia mandray anjara amin'ny stand tsakitsaky toy ny mahazatra. Vaovao mikasika ny rakitra, ialana tsiny indrindra fa ny panier connecté ahafahana manefa ny rakitra amin'ny carte bleue dia mbola amboarina amin'izao fotoana izao ka mbola tsy azo ampiasaina. Azontsika atao foana nefa ny manefa ny rakitra amin'ny alalan'ny virement sy ny fomba mahazatra antsika rehetra toy ny rakitra tatazana. Katekomenina. Ny fisoratana anarana amin'ny fianarana katekomenina amin'ny taom-pianarana 12 sy 13 sy 14 dia misokatra mandritry ny volana Septambra ka hatramin'ny alahady 2 Oktobra. Any amin'ny mpitandrina ny ahafahana manao izany ary misy fiche d'inscription azo fenoana etsy ampiravana. Mikasika ny asa fitandremana dia misy ny permanence ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 ora en journée continue ary ny alakamisy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora sy sasany. Ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny sampana vehivavy kristianina sy ny sampana lehilahy kristianina.
toy izao ny diatsika ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 1 septembre dia amin'ny 10 sasany any amin'ny vieux temple. Ny alahady 5 septembre kosa dia any amin'ny salle polyvalente de Balma amin'ny 10 Misaotra antsika naritra hatramin'ny farany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanampim-baovao efa tonga indray ny parole du jour. Volana septembre sy octobre efa mivoaka mois d'août moa izy ity fa noho ny vakansa dia tsy afaka nizaraina tamintsika. Ka eo am-piravana dia misy aho afaka maka izay maniry anan'izany ty moa dia ny lecture biblique journalière. Ka dia parole du jour zany afaka maka etsika rehefa mirava eto miray isa-tokantrano raha azo atao. Roa rabe indrindra. Fanaontsika ny miaraba ny vahiny izay sendra mandalo na voatonga mihitsy satria misy ireo mpianatra izay voatonga koa dia angatahana mba hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny tompo ary tsofindrano. Dia faly zay miaraba anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary tonga soa koa eto amin'ny FPMA Toulouse. Tsy te hoe bikabika akory ny jerena ianareo fa te hiaraba anareo tonga soa. Ka dia misaotra indrindra nanaiky hiaraka aminay anio amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny fanatanterahana izao fotoam-pivavahana izao. Ka dia mitsodrano anareo zahay. Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantanareo tonga soa eto. Atanteraka soa ny antony nahatongavanareo. Na inona zany na inona. Ary izy eny anao izay ahatonga koa ny fiainanareo ho feno fiadanana. Dia arovany amin'ny ratsy rehetra ary ataony feno ny fitahim-panahy avy any ambony. Ka na mandalo nareo na mitoetra dia tsaroa fa misy toerana ho anareo mandrakariva eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mirary soa indrindra tompoko. Misaotra anareo. Afaka mipetraka nareo. Fanaontsika koa ny alahady voalohany tahaka izao ny miarahaba ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany tamin'ny volana aogositra iny. Eto amin'ny lisitra ananana dia misy telo izy ireo, telo mianadahy. Dia Ramatoa Randrianjatovy Rachel, raha eo anao dia mba mitsangana azafady. Ary Andriamatoa Isany Randriamahefasoa Arlaza sy Ratsirarivelo Samuel. Asana eo nareo. Raha ny tokantrano moa nareo zany dia mandre koa izao dinidinika izao. Ary faly miaraba anareo ny fiangonana manontolo izay zandrinareo, zanakareo. Mahatratra izao tsingerin-taona izao nareo, miarapaly aminareo sy miarapaly amin'ny fianakaviana. Ary dia mirary soa anareo zahay. Ary te hizara ny teny fikasana ao amin'ny tompo izay azonany ny fiainanareo ary tianaiko mba ho tsodrano ho anareo. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Isaia 9:7. Na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova ao ny tompo. Ary mandra-pahafotsy volonareo, za ihany ny sahirana mitondra anareo. Fa za no nanao, za no hitrotro, za no hitondra sy hanafaka. Mahatoky ilay tompo izay mitantana ny fiainanareo. Amin'ny fanterana tahaka izao moa dia mieritreritra koa hoe mety efa miantitra angambo zany ny fitondran'Andriamanitra sy fijeriny ahy. Ozy ny tompo tsy miova e. Tsy niova. Fa tahaka ny fijeriny ianao fony mbola zaza, tanora, olon-dehibe, mbola ijereny ianao hatramin'izao. Ary mbola nambarany fa tsy mahafoy na mahasaraka anao izy. Ka dia engane ny Andriamanitra tsy toa hatanteraka zany teny zany aminareo. Ary omeny anareo ny andro lava ahafahanareo mitory amin'ny taranaka ny asa lehibe izay nataon'ny tompo. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay no reto zokinay ray aman-dreninay reto. Notahinao ary nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany indray. Fantatrao ny faniriana maro an'izy ireny. Ary koa ny faniriana naty ao aminy. Tsy ianao amin'ny indrafonao reny ary omeo azy malalaka. Ka ninona tsara, ninona kasitrahana, ninona mampitoetra ny fiadanana ao anaty, ninona mampitoetra ny fahasambarana, dia aza tsitsina fa omeo azy ireo malalaka tompo. Ary ianao nampitombo ny fetrandro iainany, ahitany fiadanana ary ireriavany eo anatrehan'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiangonana,
ary eo anivon'ny firenena. Misaotra fa maimanao mihoatra noho izay nangatana amin'izany vavaka izany ianao, dia rainay ianao no reto ray aman-dreny reto, dia rainay ianao no ny asanao tsy tapaka, dia rainay ianao no ny fitahinao ny zanakao rehetra. Amin'ny anaratsoan'i Kristy. Amen. Dia mirary sondrindra tompoko. Izao dia tonga amin'ny minitra trano isika. Faly miarabantsika rehetra ny komitin'ny trano ndao hitsangana sy anangana ny mitoko faharoa andiny fahavalo amby folo by. Izany no loha hevitra izay niraisintsika rehefa nekentsika ny anao tsangam-bato dia tsy inona izany fa trano fiangonana. Trano fiangonana dia fitaovana iray ahafahantsika kristianina manitatra ny ambaindain'ny fanjakan'ny lanitra araka ny efa rehintsika tamin'ny toriteny teo. Fa marika hita maso ihany koa apetratsika anamariana amin'ny fomba hita maso ny lalana midiavin'ny fiangonana eo am-panarahana an'Andriamanitra ary anehoantsika ihany koa ny voninahiny hoe ohatra ny ahoana ny alehiben'Andriamanitsika izay topointsika. Ampisehoantsika amin'ny izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fananganana trano fiangonana izany. Ka rehefa nametraka io tetikasa io sika dia misy dingana maromaro napetraka ahavitongavana amin'izany. Ny dingana voalohany dia ny fanangonana ny apport 300 000 euros izay hoangonana mandritra ny 2 taona ahafahantsika manao fangatahana any amin'ny banky izany. Dia ny fanatanterahana io 300 000 euros io dia amin'ny alalan'ny souscription na tonom-bola izany na don ponctuel avy amintsika rehetra izay efa tafaray amin'ny ran'i Jesosy Kristy ary efa mandray anazy tsara ary vonona hiasa ho anazy. Mino aho fa isika rehetra eto izao sy izay ny tokantrano dia efa ao anatin'izany ary efa resy lahatra ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy mirotsaka amintsika tsirairay avy. Ary dia izany no mbola nentanana antsika hirotsaka tena zato isan-jato ao anatin'ity asa apetraka an'Andriamanitra amintsika ity ho fanehoana ny voninahiny. Misy ireo efa nanao promessa efa nanomboka taona maro 2019 teo, misy nanao tamin'ity 2022 ity ary misy mifanao don ponctuel. Amporosina zany isika anohy ireo izay mbola misalasala dia aza misalasala tompoko fa anisany asa fandraisana ao anjara ao anatin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra izay atao izao ka dia manentana ny tsirairay avy ao anatin'izany. Raha inao jeritodika kely sika ny amin'ny lalana efa vitatsika nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona zany efa tonga eo ampaha-efatry ny lalana isika izao raha ohatra hoe 2 taona no ataontsika hoe atratrarana iray 300 000 euros dia ampaha-efadalana no vitatsika izay. Dia isaky ny lalana le atsika zany ametraka famantaran-dalana sika, zany hoe ametraka panneau de signalisation zany sika hoe firy no nandray anjara ampahafiriny no voangotsika. Dia araka nitatsika eo amin'ny solaitra eo 20 ny promesse de don voiray zany hoe olona namaly zany dia ny 20 amin'ireo zany efa tena efa nandrotsaka isam-bolana ny fanomezana nanomboka tamin'ny volana janoary teo. Dia ny totaly izany 10 514 euros. Ny fanomezana azo tsy misy souscription fa nefa kosa misy fandoavana régulier zany 4 630 euros ary ny don ponctuel 6 310 euros. Raha totalina zany ny azo ny asa vitatsika hatramin'ny nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny volana aogositra teo 21 454 euros. Dia anatsatoka an'ilay famantaran-dalana zany sika izao ireo izay fanandray anjara sy ny fiangonana manontolo 7% zany no hosoratatsika eo amin'le panneau de signalisation vitatsika eo amin'ny paha-efadalana. Dia mamporisitra atsika zany
tsy okivy mbola misy tsy tara akory zao fa mbola afaka manao izay fahafahantsika sika araka ny fanomezana araka ny fahasoavana ny meny Jesosy atsika dia mino aho fa mbola afaka manometra n'izay tsika satria tena tiantsika Andriamanitra ary tiany isika iray asa ao aminy iray asa ilay fanangonana ny olona eo amin'izao tontolo izao tiany iary asa sika ao anatin'izany ka dia manentana ny tsirairay avy mba tena andray anjara ao anatiny io. Fahatelo farany dia aza atao atsirambana ihany koa fa ny fitondranam-bavaka dia tena zava-dehibe ihany koa ka raha tsy haiko nefa fantatritsika na mbola tsy fa averina fa isaky ny sabotsy fahatelo ny volana amin'ny 10 ora ao amin'ny Vieux Temple dia misy fitondranam-bavaka ny tetikasa amin'io fitondranam-bavaka io no fotoana hitondrantsika eo amin'ny tompo ny izany tetikasa izany mba tena ho tanteraka tokoa ary izy no andray an-tanana ny fantanterahana izany satria efa bitsika avy any aminy izany tetikasa izany ary dia tena anisany fomba aniotsika ny finoatsika aminy ilay fitondrantsika am-bavaka aminy tena hoe indreto izay Andriamanitra izay fiangonana manontolo tena mino anao tanteraka ao anatin'ity tetikasa ity ary dia manolotra eo anoloanao izany tetikasa izany mba ho tanteraka dia amin'ny sabotsy fahafito ambin'ny 10 ny volana Septembre zany ny fotoanantsika manaraka amin'ny 10 ora ao amin'ny Vieux Temple dia izay indray ry havana no azona tolotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Retsika teo le chiffre ry havana efa efadalany tsika izao kanefa hita mbola ambanimbany ihany le izy. Ny fanantenana dia ity maro amintsika no manana diesel ka mety izay ihany le izy mety amin'le départ ny misatra fa inona kosa fa rehefa mahazo vitesse de croisière tsika nahazo ny fialan-tsasatra nahazo hery vaovao dia ndeha isika iara-mitsangana anangana ho voninahitran'Andriamanitra dia mahereza sy matanjaka satria fantatsika fa tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo. Zao dia tonga amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika mangataka tompon'anjara androso amin'izany. Araka hivavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitra eo akaiky n'izay rehetra miantso anao ianao. Koa indreto izay fiangonanao miara-manandratra ny fonay, ny sainay ary ny fanahinay hivavaka aminao. Ho an'ny olona mijaly, ny marary, ny ombavahoana ny fahafatesana, ny mahantra, ny migadra, mivavaka aminao izay mba hitondra famonjena ho azy ianao tompo. Ho an'ny mitolona sy mitady nefa tsy mahita, ny kivy, ny reraka ny fitsapana, ny miaritra fakapanaka mety voahozongozona ny finoany, ny manadino anao ao anatin'ny fifaliana sy ny fahombiazana, mivavaka aminao izay mba hivombiany fampahirezana izy ireo tompo. Ho an'ity tany vahinina ity, ho an'ny manam-pahefana sy ny mponina rehetreto, ary ho an'ny Madagasikara tanindrazana koa, ho an'ny mpitondra sy ny malagasy tsy vaky volo, mivavaka aminao izay mba hampahita fiadanana, fandriampahalemana, fandrosoana araka ny sitraponao ho azy rehetra ny enao. Ho an'ity fiangonana FPMA Toulouse izay nametrahanao anay ity, ho an'ny mpitandrina sy ny ankohonany, ho an'ny fitondram-piangonana, ho an'ny sampana sy ny vondronasa rehetra, ho an'ny mpiara mivavaka rehetra, ho an'ny asa misiona sy ny fikasana tsara rehetra, mivavaka aminao izay mba hanomezanao ny fitariana sy ny fanavaozan'ny fananao masina mandrakariva, mba hahafanay mijoro amin'ny fitoriana ny anaranao masina sy ny famonjenao. Ary ho an'ireo maminay rehetra izay vetsoanay mangina ao am-ponay ao sy ireo izay napetraka ao hitinay ambavaka manokana eo aminao, velary mandrakariva ny tananao tompo ambomba azy ireo. Koa engana izy ao vavaka izao mba ho valinao araka ny haben'ny famondramponao, satria fantatray fa manome be lavitra no izay eritreretinay sy tonononay ianao tompo.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no angatanay isy ametranay izany vavaka izany. Amen. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika zao ry havana. Nampatsiarovana tamintsika teo zany fa ny panier connecté dia tsy mandeha. Nefa tsarovy ihany raha ohatra tsy niomantsika mitondra ny lilavola na koa chèque dia atsika atao ny mandrotsaka rakitra amin'ny alalan'ny compte manao virement zany amin'ny compte bancaire ny fiangonana. Ataontsika ny hira 5:30. Tsarovy fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitran'Andriamanitra. 635. Izay fotsiny gana. Aina no fe
fiam-pihavanana amin'ny mpitandrina isika amin'izao fotoana izao izany dia mangataka ny fianakaviana tompoko androso ety anoloana. Ry izy menakavy, amin'izao fahoriana miatra aminareo izao dia indreto ny fiangonana maneho ny fiaraha-miory aminareo. Zanak'Andriamanitra ianareo, olon'Andriamanitra ianareo, mpanompon'Andriamanitra ianareo ary olon'ny finoana. Sotra masina dia miteny manao hoe tahaka ny olona ampinonon reniny no ampinonako anareo. Maro ny teny izay efa noraisinareo tao anatin'izay fahoriana izay, ary mino izahay fa ireny teny ireny dia efa nitondra fampionona teo aminareo na dia tsy tanteraka aza izany. Noho izany dia tenin'Andriamanitra no vakiana, tenin'Andriamanitra izay mampiorina ny fanantenana mba hatanteraka ny fampionona feno sy tanteraka. Teny izay fantatrareo satria mpanompon'Andriamanitra ianareo araka ny nambara-teo. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianana manao hoe ao an-tranony raiko misy toerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho amiko ka izay itoerako no itoeranareo koa. Ary hoy Paoly manamafy izany fa ny fiainantsika ety ambony tany dia mandalo, fa fantatsika fa raharavana ny tranolaintsika ety an-tany dia manana izay voaravitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao an-tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Araka nambara teo dia misy izay fa Andriamanitra efa nampionona anareo. Ny vavaka izay atao dia atanteraka izany fampionona izany. Ary ny tsodrano dia ny hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny vonahany mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy eny fanjakana mandrakizay. Amen. Ary dia tsy teny izay hoe mahaiza mionona fa tompo ane antanteraka fampiononana izay efa natombony tao aminareo. Ary ho antsika izay manatrika, ny fahafatesana dia mampatsiaro antsika fa mandalo ny fiainana ety ambony tany. Hoy ny saotra masina manao hoe 70 taona na 80 taona fiainantsika ety ambony tany. Ary zany fotoana andalovantsika ety ambony tany zany dia ilay anomanantsika ny mandrakizay mba hahatonga antsika amin'ilay voalaza ny soratra masina teo ho any amin'izay toerana izay namboarin'i Jesosy ho antsika. Ary dia ho amin'izany dia iona isika raha tonga any. Faharoa dia izany fotoana izay iainantsika izany dia ilaina iainantsika ny fitiavana, fifankatiavana, ny fitiavan'ny fankatiavan'ny mpivady, fankatiavan'ny mpiray-tam-po, fankatiavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, fankatiavan'ny mpiray fiangonana. Ary ivavakantsika fa mialohan'izay dia ataontsika eo am-pitsanganana ny firana fa 4,700, 4,700 andininy voalohany ihany izay milaza n'ilay lanitra tsara tokoa, inotsika amin'ny fanantenana zany sy ny finoana eo am-pitsanganana mialohan'ny vavaka izay eo ataontsika.
Vavaka isika. Izany tompo no hira izay ataonay amin'ny finoana amin'izao fotoana izao. Ary tsy fanantenana fotsiny izany fa inonay. Ankehitriny ary dia misaotranao izay ny amin'ny teny fampanantenana izay nataonao ho anay. Ary misaotranao koa izay amin'izao fotoana izao no nefa nampinoanao an'ireto mpanomponao reto olonao reto zanakao reto. Ny ankatany aminao dia ny atanteraka izany fionana izany, ho fenzy tanteraka ny fiainany. Ary dia hisaotranao koa izy amin'ny zavatra rehetra satria no mandamina ny fiainanay. Natoky ianao izy satria nino fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tianao Andriamanitra ray. Afaka misaotranao izy satria ianao dia mahalala ny hevitra hiverina azy araka ny teninao hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba amianay fanantenana ny amin'ny farany. Dia misaotranao izay ny amin'ny efa nataonao ary dia mbola misaotranao koa izay amin'izay rehetra ho ataonao amin'izy ireo. Misaotra Tompo anaran'i Jesosy. Amen. Manaraka an'izany ry izy mianakavy ny fahoriana tahaka an'izao dia miteraka didy ary mariky ny maha iraintsika dia misy ny fiampihavanana avy amin'ny fiangonana. Misy koa ny marika amin'ny fomba hita maso avy amin'ny fianakaviana. Mariky ny fankatiavantsika izay atolotra nareo amin'izao fotoana izao. Zafady. Izy izany tsy atolotra ety fa apetrakantsika ery aoriana ery. Dia izay no teninay fa dia araka ny teny teo moa izany dia ny tompo hatanteraka ny fampiononana izay efa natombony taminareo. Eny ry azy mianakavy, araka ny voalaza teo dia fianakaviana iray ihany isika. Ary vao maika asehonareo izany amin'izao voina miseho izao. Fa araka ny fiteny hoe ny varavarana ny voanano anay fa ny ekenareo no iombona taminay tamin'ny fotoana mafy ny sarahana tamin'ny rahalahy. Ko amin'ny anaran'ny fianakaviana manontolo ary amin'ny anaran'ny tenanay manokana ny saorana antsika rehetra tamin'ny fitrofonam-bavaka, tamin'ny fampaherezana, na tamin'ny alalan'ny teny izany, na tamin'ny alalan'ny soratra, na tamin'ny alalan'ny fiantsoana. Ary tsy vitan'izany fa tsapanay koa ny arena be nanananareo ny zaranareo tenin'Andriamanitra. Fa voky tenin'Andriamanitra be dehibe izay ary nampahery anay be dehibe izany tamin'ny fotoana rehetra. Ary ankehitriny mbola asehonareo izany amin'izany fiombonana lehibe izao ka ny azonay atao dia misaotra tamin'ny teny fampaherezana, tamin'ny tenin'Andriamanitra, tamin'ny vavaka. Ary tsy vitan'izany fa mbola naranareo vola makarena ihany koa. Ny teninay dia izao: ny Andriamanitra manakare-pahasoavana ania amaly avo zato eny anareo, ary indrindraindrina amaly ny vavakareo koa anay sy ampahery ny tenin'Andriamanitra nozarainareo, ka tsy fampiononana ihany ho anay izany, fa fampaherezana, tsy hanadinoana ny rahalahy izay lasa, fa kosa hananana fahatsiarovana miorina tsara satria azonay antoka fa eo akaikin'ny Tompo izy ankehitriny. Ka dia misaotra Tompoko, tsara levenana ny maty ary enikajy ny velona. Ka dia izy Andriamanitra ny anomana indray fifaliana sy fahasoavana ao antsika ny azontsika mihoanao tahaka izao amin'ny fotoana ho avy. Ary dia misaotra, makasitraka, makatelina ary ampitao amin'ny havana rehetra eto anivon'ny fiangonana izany fisaorana sy fankasitrahana avy aminay izany. Misaotra Tompoko.
tsy hita mofo za afaty dia aza misosoka lelo tompoko ampatsivana zany fa misy io ny erierin'ria sy tsika ny fibefanana avy amin'ny isam-pianakaviana mazo mipetraka tsika tompoko. mamarana izao fitaompivavahana izao isika mialoha ny afatra sy ny tsodrano dia ny andininy voalohany amin'ny 2 no ataontsika ary ny andininy faharoa kosa aoriana ny afatra sy ny tsodrano. Mampatsiaro atsika fa rehefa mivoaka eto ianareo misy latabatra milahatra ao misy ny fisoratana anarana ao amin'ny sekoly alahady na sekoly ny tenin'Andriamanitra ao hatrany midingana fahasivy ho an'olon-dehibe zany. Misy ny fisoratana anarana ao ny katekomena ao noho izany izay teditra katekomena dia afaka misoratra anaranao ary misy ny parole du jour ao izay azonareo alaina maimpoana ka dia mahereza sy mahatanjaha. Ataontsika ny hira zany eo ampitsanganana mialoha ny afatra sy ny tsodrano. Finaretraneyo lonao Jesu sy tompo famananania mbavakara voerampo ny famonjena vitanao dia efa voaraiza ny fifaliany atito iatrare. Zao no afatra ao antsika izay niombona tamin'ny fanimpam-pivavahana sy nandreny tenin'Andriamanitra ary ny ray latabatra tamin'ny tompo teto anio. Mazotoa fa aza malaina aroka fanafoa amin'ny fanompoana ny tompo ka mahefabe satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Kristy. Tanteraka izany raisy ny tsodrano tonoana amin'ny anaran'ny tompontsika. Hitahy anareo ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Izaova Jesu sy omba isaniana ny solika fiandrekoa jevaiza iveruri fanaiko kaza mety afako ambarapafa tatrao fa Jesu noana. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo.